fantatro fa tsy ho toy izao aho ity fiainako meko anao aza vela analavitranao. Falmeravantsika rehetra. Priscilla ny anarako an'izay mbola tsy mahafantatra, mety misy sasany amintsika nefa mahafantatra fa ho an'ireo izay mbola hoe vaovao aminazy dia izay ny anarako. Ilaza kely momba ny tenako dia aorian'izay izara momba ny hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Dia be dia be ny zavatra tiako zaraina fa androany izara momba ny nahatonga ho zanak'Andriamanitra. Priscilla ny anarako, manambady manana zandry roalahy ary mipetraka eny Anosy. Dia mpanjika teny no asako ary sady comptable koa ako ary ankoatr'izay dia mbola manao zavatra hafa koa ankoatran'ireo asa ireo fa betsaka izany ny azo lazaina hoe betsaka ny asa ataoko izany. Dia anatina fiangonana amin'izao fotoana izao mitombo amin'ny groupe de louange anako ary ankoatran'izay koa dia manana ekipa miara-miasa manao ministera manao ny asan'Andriamanitra. Dia ho tantaraiko aminareo ary hoe inona avy ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako nahatonga ho tonga zanak'Andriamanitra. Teraka tao anatina fianakaviana ny zaza anankitelo ako. Izany voalohany tena nanjandry roalahiko dia niara-ny tompo izay dia mbola samy teo ny ray aman-dreninay tamin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'izany izay ny fahazazanay tsy hoe olona nanana be fa nefa koa izay tsy tena hoe sahirana be dia nitompo tsara dia nandeha nianatra. Dia tao anatin'izay nanomboka tamin'ny fahasivy taonako no nanomboka nisy fanontaniana be dia be tato anatiko. Nanomboka nanontany hoe inona ny antom-pisiko. Marina fa ny fanontaniana ohatr'izany tsy ny ankizina 9 taona rehetra no manontany zavatra ohatr'izany fa fantatro hoe aty aoriana mahafantatra hoe asan'ny fanahy-masina tato anatiko kay no hoe manontany hoe inona ny antom-pisiko, makaiza ny fiainako, fa maninona no misy eto ambonin'ny tany. Dia nanomboka tamin'io taona io koa tamin'izay fahasivy taonako izay no nahatonga anay hoe nanomboka nakany am-piangonana izay satria tao alohan'izay izay tsy dia tena hoe mpakany am-piangonana. Nanomboka natao batisa tamin'izany fotoana izany nefa tsy nafantatra hoe inona ny antony anaovana batisa fa izany ny zavatra niainanay tamin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'izay nanomboka nandray andraikitra tao am-piangonana, nanomboka sady ndraisina fanasany tompo no mandray andraikitra manao sekoly alahady, nanao chorale saotran'izany. Dia tao anatin'ny chorale izany no nitomboko amazana fa mbola nitoy ihany ilay fanontaniana tato anatiko hoe makaiza ny fiainako, inona ny antom-pisiko, fa maninona no misy ary inona ny tokony ataoko momba ny fiainako. Zahako raha ohatra ka jerena tsy mitovy amin'ilay hoe ny fiainako izany tsy hoe naditra be, tsy hoe nanao fahadalàna be ako fa azo lazaina hoe anisan'ny ankizy endry ihany ako raha jerena amin'ny maso Vavolombelona. Fa nefa nandritra an'izay fotoana izay mbola very satria tsy nanana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Dia tao anatin'izay ny fianarana sekoly alahady tena nanampy be satria lasa nisy voana tenin'Andriamanitra tato anatiko ary nampatonga navoamaika nangetahety ireny. Dia indray andro nisy namana izay mpiara-mivavaka nitondra anahy anatina groupe anankiray, groupe-na mpihira izy io, groupe de louange. Dia nisy olona mpampianatra tao. Dia rehefa mizara zareo dia mizara momba an'Andriamanitra amin'ny fomba hafa izay mbola tsy hitako hatramin'izay. Dia izay no nahatonga anahy tena hoe nangetaheta be te hafantatra ary te hiaina zavatra mihoatra noho ny zavatra efa niainako hatramin'izay. Dia nanomboka nanontany an'io namako io ako hoe fa inona ny mahasamihafa nyreto tanora reto amin'ny tanora hafa satria hitako hoe misy zavatra ananan'zareo nefa tsy ananako. Dia nanomboka nanazavana izy hoe ireo tanora ireo nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Dia zareo izy mamaky tenin'Andriamanitra isan'andro dia ny tenin'Andriamanitra mitondra ny fiainany. Dia noho izay tenin'izay dia lasa indray namaky tenin'Andriamanitra isan'andro, namaky baiboly dia mitady hatrany. Nisy détail kely adiniko hoe tamin'izaho 9 taona tamin'ilay nanomboka nanontany teo dia nanomboka namaky baiboly fa tsy fantatry ny saiko amin'ny mahasaiko mbola kely anazy dia tsy haiko mihitsy any mamaky baiboly ary namaky toko vitsivitsy tao anatin'ny Genesis dia najanoko ilay izy. Dia taty aoriana indray izay vao nanomboka hoe
te hamaky tena maky ny ten'Andriamanitra fa niezaka nefa ny fantatra tao anatin'izay mbola very satria mbola tsy teraka tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tena andeha ny fotoana. Dia rehefa tonga teny amin'ny université ako dia niditra section chrétienne ako dia tao anatin'ny section chrétienne io nisy fampianarana maro mizahatra be dia be nizaraina dia nanomboka namaly an'ilay fanontaniana tato anatiko. Raha misy mahafantatra an'ilay hoe espoir pour l'avenir ilay andiko dia reny fampianarana reny mihitsy no nataonay zany nahatonga na hoe lasa nangita hitan'Andriamanitra ary lasa fantatra hoe inona ny antom-pisiko fa maninona ny eto ambonin'ny tany aikay mila ateraka rehefa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia tamin'ilay fampianarana farany farany tamin'ireo seriana fampianarana be dia be ireo zany no niantso ilay olona nizara hoe ho an'izay te hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy raha tena azonao ny afatry ny filazantsara dia teo vao tena azoko hoe inona ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy ho antsika olombelona. Dia niraisiko ilay izy hoe nataony ho anahy manokana. Dia nanomboka teo ako mbola nisalasala ihany hoe hanolo tena satria misy olona be dia be dia sao dia hitan'ny olona aika izaho mbola tsy tao amin'ny tompo akory fa teto foana fa nefa nanapa-kevitra hoe anatona an'Andriamanitra androany dia omeko anazy ny foko. Tena anatona dia nasaina ny vavaka dia ny vavaka tena nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy araka ilay voasoratra hoe amin'ny vava no anekena azahoana famonjena dia amin'ny fo minoana azahoana fahamarinana. Dia tena nino ako tato anatin'ny foko ary ny teneniko tamin'ny vavako hoe ity Jesosy ity Andriamanitra raha Jesosy zanakao. Dia nanomboka teo ny fiainako niaraka tamin'Andriamanitra nanomboka teo lasa nisy dikany amiko ny famakiana ten'Andriamanitra fa tsy hoe satria ny olona mamaky dia mamaky fa nanomboka nitady an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny ary nanomboka mandeha mianatra mankatony ten'Andriamanitra. Dia izay no mombana izay ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko ary hatramin'izao dia mbola mitohy mitady an'Andriamanitra te hafantatra kokoa aminy ary miditra lalina ao anatin'ny ten'Andriamanitra ary noho ny hoe izaho izay nanolo tena izay dia nanomboka niova ny famakiako ten'Andriamanitra satria nanomboka nisokatra ny ten'Andriamanitra ary fantatra hoe ho an'ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra dia tena mikombona ny baiboly tena ohatrany hoe boky mihidy fa rehefa eo ny fanamasina mitarika anao dia manomboka ambarany aminao ny zava-miafy ny ten'Andriamanitra. Dia te hampahery androany hoe raha misy olona ohatranahy ianao mety hoe tsy maditra be tsy misy hoe matetika tsika rehefa maheno fijoroana Vavolombelona hoe zaho taloha tena mpisotro toaka manao fiainan'izao tontolo izao tena ohatr'izao dia miova fa mety misy fotoana koa ianao mety tsy maditra mety mahay ary ianao any am-pianarana mety tian'ny fiarahamonina ianao ary mety tenen'ny olona hoe endry raha ohatra ka fomba fijerin'ny olona fa nefany misy fotoana efa sady ohatr'izany ianao fa mbola very tahaka anahy. Fa ny mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra sy ho voavonjy dia manatona an'Andriamanitra manaiky hoe mpanota satria na dia ny olona endrindrindra eto ambonin'ny tany ary mbola mpanota eo masin'Andriamanitra fa mila mitafy an'i Jesosy Kristy dia rehefa hitan'Andriamanitra eo amintsika Jesosy Kristy dia eo tsika ny hoe marina tsika amin'izay fotoana izay eo anatrehan'Andriamanitra. Dia te hampahery olona androany hoe raha mbola tsy nataonao izany mety hoe mitombo anaty fiangonana ianao fa nefa mbola tsy tena nanolo tena ho an'i Jesosy dia atolory anazy ny fiainanao. Rehefa resy lahatra ianao hoe tena mpanota dia izy mitarika anao amin'ny fibebahana. Dia izay no tiako zaraina indray androany mbola afaka mifampiresaka tsika amin'ny fotoana manaraka fa izay no tiako zaraina androany hoe na ahoana amin'ny fiainantsika dia mila manolo tena ho an'Andriamanitra tsika. Dia misy andin-tsoratra masina ity tiako hamarana anazy ao amin'ny Efesiana 2:9-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fahasoavana no namonjenanareo tamin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andao isirehare. Dia izay tiako hampahaizana anareo hoe tsy hoe rehefa manao ny tsara tsika dia voavonjy fa ny fananantsika an'i Jesosy Kristy no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra sy hateraka ho fanjakan'Andriamanitra. Dia mahireza daholo dia mandram-piona indray.